Manomboka eto kosa isika dia iverina eto an-tanindrazana ao anatin'ireo vaovao maro isan-karazany. Nanomboka niditra tamin'ny savaranonando tamin'ity faran'ny herinandro ity. Ny fiadiana ny Amboaran'i Madagasikara taranja baolina kitra ny Telma Coupe de Madagascar ho an'ny teto Nanomboka manokana aloha dia lalao roa tamin'ireo telo tokony ho tanterahana ihany no totosa teny amin'ny kianjan'ny Karion androany. Lalao efapolo tafiditra amin'ny savaranonando ny fiadiana ny Amboaran'i Madagasikara ny Telma Coupe de Madagascar no natao manerana ny nosy tamin'ity faran'ny herinandro ity. Saika ireo ekipa mbola tsy nandray anjara tamin'ity fifaninanana nationalité avokoa moa no nanao izany dingana voalohany izany. Raha ny teto Nanomboka manokana dia lalao roa tamin'ireo telo tokony natao ihany no vita tany Karion androany alahady. Teo amin'ny lalao voalohany dia resin'ny FC Viva Nanomboka ireto miakanjo manga amin'ny sary reto tamin'ny saronoray ny ekipan'ny FC Mahenina avy any Mahatsatra ambony. Narak'izay dia tamin'ny elanelan iso ihany koa no nandresen'ny tamin'ny mamparafaravola ny katra Nanomboka. Teo amin'ny fizaham-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa araina oatra ny gaonana loatra. Tamin'ny alalan'ny coup franc tsarapetraka no dakany pozy kosa no nazahoan'ny ekipan'ny Telma ny baolina faharoa. Efa tany amin'ny 10 minitra ny alohan'ny fiafaran'ny lalao moa vao nahavita nanena ny elanelanisan'ny ekipan'ny katra. Ary farany dia naresy tsy niady ny ekipan'ny Miva Nanomboka satria tsy tonga niatrika ny lalao ny ekipan'ny FC Kroma aloatra mangoro. Ankoatr'izay dia ny alarobio avy no anaovana ny lalao faefatra farany eto Nanomboka ikatroan'ny ekipan'ny CFFA Nanomboka sy ny COSPN Boeny. Tozao kosa ho an'ireo ekipa hafa eto Nanomboka nandeha nanafika tany amin'ny faritra hafa ny vokatra tonga eto am-pelantanana. Ny AS Madaha Nanomboka niondrika tamin'ny isa araina oatra nanoloana ny ekipan'ny FC Avaradro tany aloatra mangoro tany. Ny FC Sabinama Nanomboka kosa nandresy ny ASCUM Boeny tamin'ny isa ronoray tany Mahajanga. Tany Mahajanga ihany niosika foty Nanomboka nanamotsana ny ACM Boeny tamin'ny isa fitonoray ary farany tany Mahajanga ihany dia resin'ny Knapsa Sport tanahy tamin'ny isa ronoray ny FC Kitany Boeny. Sikaritra fa maromaro ny ekipa tsy tonga niatrika ny lalao tamin'ity savaranonando ny Telma Coupe de Madagascar ity. Mariana moa fa ny 9 aogositra ho avy izao no anaovana ny dingan'ny ampaharoa amin'ny telopolon-dalana amin'ity Telma Coupe de Madagascar ity. Amin'ny fotoana io vao hiditra ny sehatra ireo ekipa voasokajy ho kalaza eo amin'ny setry ny baolina kitra eto amintsika.